Ny andiny tsoratra masina zay tiatsika ho jerena ao anatin'ny minitra vitsy zay iarahako aminao eto amin'ity fantarana ity de ao amin'ny mpitoloteny toko fahasivy andininy fahaefatra. Mpitoloteny toko fahasivy andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay isan'ny velona rehetra de misy fanantenana. Fa ny amboa velona no tsara kokoa noho ny liona maty. Andininy fahadimy mampazava tsara sy manambara tsara amitsika mihitsy fa tsy manana anjara ety ambany masoandro intsony ny olona efa maty. De zao ny voalazan'ny teny hoe fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba manana, tsy mahalala na inona ary tsy manana valim-pitiany izy fa adino ny fahatserovana azy. Eo zany de manambara ny ten'Andriamanitra ry havana hoe fa fantatry ny velona izy fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona. Ray zay, ny maty tsy mba mahalala na inona. Zany hoe any amin'ny territoire na ataontsika hoe any amin'ny tontolo hafa mihitsy akoatra zao fiainana zao akoatra zao hita maso zao ny olona maty. Zany hoe any amin'ny tontolo na izy any amin'ny fahaverezana mandrakizay na izy any amin'ny fiainana mandrakizay de any an-danitra zany. Ohatra akeko omeko anao ny amin'ny Lazarosy ilay mpanan-karena. Lazarosy rehefa maty de noentin'ny anjely ho eny an-tratran'ny Abrahama, zany hoe nifaly sady zany izy, zany hoe tontolo hafa mihitsy misy an'ny Lazarosy. Fa le mpanan-karena kosa de very tany amin'ny elo. Luka toko 5:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 misy an'izay ahafahana andalatsoratra masina zay vakio rehefa manam-potoana ianao fa hafa mihitsy tontolo misy ny olona maty zany rehefa miala eto ambony tany izy. Lazain'ny Hébreux toko 7:17 hoe tahaka ny anendrenan'ny olona ho faty indray mandeha izy ary efa afaka zany de izy fitsarana. Zany hoe direction ny fanahy zany raha miala eto ambony tany de ho tsarain'Andriamanitra, andalo ny fitsaran'Andriamanitra izy. Ary rehefa miala ny fitsaran'Andriamanitra na izy tahaka ny Lazarosy misantatra sady ny fifaliana tahaka ny hoe eny an-tratran'ny Abrahama, ny filazanany hoe eny an-tratran'ny Abrahama de fanehoana fahasambarana, fanehoana fiadanana, fifaliana, firavoravoana miaraka amin'ireo olo-masina, ireo anjelin'Andriamanitra. Ndray andro Jesosy de niteny manao izy zay mianatra aho Jesosy zaho koa mianatra azy eo anatrehan'ny anjely mba amin'ny olo-masina sy eo anatrehan'ny raiko. Zany hoe any an-danitra zany de misy fifaliana miaraka amin'ireo anjelin'Andriamanitra zay mideran'Andriamanitra sanandro. Ireo olo-masina ihany koa zay lazain'ny bokin'ny Apokalipsy fa manofahofa sapandrofia ny olo-masina any an-danitra. Te ilaza aminao hoe ny any an-danitra zany de misy fifaliana lehibe hafa mihitsy ny tontolo misy ny olona anankiray zay nandray an' Jesosy na nibebaka izy na nafoy ny fahotany nanompo an'Andriamanitra. Hafa mihitsy zay tontolo anankiray zay ary hafa ihany koa tontolo anankiray akoatra zao hita maso zao ny fizika za na ny réel zay ce qui est zany hoe zay hita amin'ny masotsika hafa mihitsy tsy manana anjara itotsony ry havana ny olona efa maty. Zany ny antony tsy anaovana famadihana, zany ny antony tsy hikirakirana an'ireny olona efa maty reny satria tsy manana anjara tsy zany milazan'izay fa amin'ny Baiboly. Ary Solomona de endry men'Andriamanitra fahitana izy men'Andriamanitra fahendrena, fahalalana ambony ny olona rehetra. Tsy misy manam-pahalalana, tsy misy manam-pahendrena mihoatra no Solomona na ny tany alohany na ny taty aoriana. Zany hoe tiako ambara aminao de zao rehefa maty ny olona anankiray de tapitra teo zany ny fanaovany soa na ny heriny na zay rehetra nataony tsy misy hotsarovany intsony zany fa mandao zao fiainana zao izy ary anakoatra andray izy na izy fampitady amin'ny devoly any amin'ny elo na izy faly mandrakizay any an-danitra. Mety manontany angamba ianao manao hoe ahoana zany fampianarana zany zay tompoko ny fahamarinana. Tsy misy intsony azonao atao amin'ny olona maty io rehefa maty izy. Ny hoe maty izy de karakaraina, alevina, finosana le maty de alevina. Zay nga hoe azonao atao ary azonao atao ihany koa raha ohatra ka hoe eny ny fasana raha ohatra hoe misy lobolobo ny fasana de afaka manadio an'le fasana ianao, afaka lokonao ny fasana. Fa le olona maty tsisy ninina azonao atao intsony aminy. Zay nge ny antony hoe misy fomba fitenenana anankiray zay hoe velona tsy rarahina ka maty vao itao manina. Misy ny olona fony fahavelona tsy nanateran'le zanany botifotsy mangatsika le ray aman-dreniny ataontsika efa lehibe tonga ny andro ririnina tsy mba misy mba botifotsy na lamba mba homeny an'ray aman-dreny. Misy koa zanaka tsy mamaly babena an'ray aman-dreny na de efa miasa azy mikarama. Misy ihany koa
tsy mba nanao zay nampifalifaliana andray aman-dreny ka rehefa maty am'izay rehefa hoe tonga amin'ny famadihana zay vo aminona omby ifaliana ary ny sasany aza mitomany eo zany zavatra zany a de tsy normal satria raha ny tenin'Andriamanitra raha sitrapona za eto riavana de ty resaka aminao momba ny sitrapon'Andriamanitra tsika tsy maka hoe zao ny hevitranona na zao ny hevitranona fa le sitrapon'Andriamanitra ambarako aminao sitrapon'Andriamanitra mampanompon'Andriamanitra laza marina aminao a fa raha mbola velona ndray aman-dreninao de karakarao izy fa rehefa maty a tsisy nininona azo atao tsony amin'io rehefa volevina io a zay no izy ny aminy tsisy nininona azonao atao tsony aminy ary zay lazain'ny baiboly hoe tsy azonao atao tsony miresaka aminy mety misy anga ny olona miresaka am'ireny maty reny fa mampalahelo de tsy takatry ny sain'ny olona fa devoly any afaka maka endriky ny anjeliny mazavy ary tsy fantatro anao mody mamaly an'le antso mody man'ny faminanina fahitana fahagagany fa devoly koa ny afaka manao fahagagany devoly afaka mita olona devoly afaka mamaly ny antsony olona so de iverinao ary fa tsy zavatra tsy azony devoly atao zany fa azony devoly atao tsara mihitsy zany fa zay tiako ambara aminao de hoe tsy misy intsony na hevitra na fahalalana atsiarovana an'le olona foana hatreo amin'ny fahatsiarovana azy ato amin'ny bokin'ny mpitory-teny toko fasivy any 10 zao mivaky ny teny zay rehetra azony tananao atao de ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fasana izay alehanao mariako tsara le izy zay rehetra azony tananao atao de ataovy amin'ny herinao zany hoe zay azonao atao zany ny ray aman-drenao na amin'ny olona tianao io a de mbola velo izy de ataovy amin'ny herinao ataovy amin'ny herinao zany hoe ataovy daholo zay mahafapo anao zay tiatianao am'le olona fa rehefa maty io a tsisy ninina azonao atao tsony amin'io efa any amin'ny tontolo hafa izy efa any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny monde hafa mihitsy zany monde spirituel hafa mihitsy na izy any amin'ny elo na izy any am-paradisa voalaza eto fa na tsy misy na asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fasana izay alehanao ya ataoko angamba fa mazava zay a fanazavana amin'ny tenin'Andriamanitra zay fa fampirisihana omen'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia mba tsy hanompo sampy ny olona fa mba hatoky an'Andriamanitra hoe mpanao salama manao hoe nanompo masoky teny amin'ny avoana ozy izy a ava izy amin'ny famonjena avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy tokony iresaka maty ianao tsy tokony hiankina amin'ny vitana tsy tokony andeha any amin'ny olona manao azy ho tsindrin-javatra tsy tokony andeha an-tany olona milaza-pamantatra no avy tsy tokony ho any am-paminany sandoka koa ary misy koa ny olona mody mampiasa baiboly nefa manompo sampy mpaminany sandoka reny fa eto ny ten'Andriamanitra de mampirisika anao mampirisika atsika ao amin'ny Deutéronomia 10:12 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe ary ankehitriny ry Israely eo inona moa ny ilain'ny Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy hanompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra Andriamanitra zany riavana de Andriamanitra sara-piava tsy tian'Andriamanitra zany hoe ho ampirafesinao amin'ny andriamanitra hafa zany izy ianao mandeha manontany ny hafa io ane zany hoe de efa karazana andriamanitra hafa atsoroko aminao fa ny Efesiana 4:12 de milaza fa misy ireo karazana andriamanitsy izy be dehibe amin'ny baiboly dika teny Louis Second moa amin'ny baiboly frantsay zany de lazainy amin'ny Efesiana 4:12 hoe misy ny atao hoe prince de ce monde zany hoe andriamanitra zao tontolo zao de be dehibe zao ny andriamanitra tsy izy lazainy eo maro ny andriamanitra ny tompon'ny olona tam'zany ao ny andriamanitra ny divay andriamanitra ny kitana andriamanitra ny volana andriamanitra ny masoandro andriamanitra ny fampiroborobono bala sy astarta sy riasira zany rehetrarehetra zany de andriamanitra zay miresahan'ny olona nyresaka tamin'ny maty ny olona naka nanao azy ho tsindrin-javatra ny olona raha eto amin'ny bokin'ny apokalipsia de mbola mananatra Jesosy hoe misy ny atao hoe fotom-pampianaran'ny Nikolaita zany fotom-pampianaran'ny Nikolaita zany riavana de fanambarako taminao teo ohatra manorina trano le olona de tsy mba mpanompon'Andriamanitra ny alainy
fa lasa mandeha makapanandro piskidy dadarabena olona zay mpamatantrandro mba hitsodrano ary ny mpanandro a de inon'ny olona mihitsy fa mibaika amin'ny mpanandro a de tokony arahana hoe atodika miatsinanana on'io hoe fa ratsy zany de mitondra loza e zany efa milaza aminao fa raha tena Andriamanitra momba anao a Paoly de naprisika ary mampahery milaza manao hoe fa raha Andriamanitra momba antsika iza natodika antsika ny fomban'Andriamanitra ry havana ny tokony tadiavina Andriamanitra miaraka aminao mitanao miaro anao mikarakara anao zany ny tokony ataonao zay mahatonga ny tena Andriamanitra maprisika hoe alako Jesosy ny fotom-pampianaran'ny Nikolaita satria misy ihany olona manao rakitra ny am-piangonana mikravaty mikostara mitondra baiboly manao velondrirana tsara mihitsy manao ranomanitra asina ranomanitra manotsaka vola misimisy manao asa soa any am-piangonana kanefa tsy zay le tena tadiavin'Andriamanitra tsara ihany zany tsara aloha rehefa mba mivavaka ianao miditra am-piangonana miditra lahady mandeha alahady maraina mandeha mivavaka fa zao tsy ampy zany ozy ny ten'Andriamanitra fa hoana lazay ny ten'Andriamanitra ilaintsika manolotra ny fotsika fanahtsika rehetra amin'ny herintsika rehetra ny fotsika manontolo netsika manompo an'Andriamanitra Jeremia de nilaza any amin'ny Jeremia 7:20 andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny 7:20 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe zao Jehova malala hevitra zay heverako anareo de hevitra tonga fiadanana fatsiloza mba hanananareo farany misy fanantenana ary andesy hivavaka amiko ianareo hitady ahy ianareo de ho hitanareo tokoa aho raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra ho hitanareo aho raha katsanareo amin'ny fonareo rehetra ho Jehova zany ho hitatsika mihitsy Andriamanitra sy ny heriny amin'Andriamanitra azy ka tsy zavatra nofinofy ry havana zavatra hoe misavo-danitra fotsiny ny atsapahanao zany tena hoe herin'Andriamanitra zany rehefa tena tian'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao rehefa tena tian'Andriamanitra amin'ny fananao rehetra ianao zany ny ampirisihako anao hoe aoka tena hivavaka aoka tena nompo an'Andriamanitra aza mivavabavaka ilao ny fombafomba mpivavahana tsy mahasoa reny raha mandinika anasa fanompony Eli mpaminany ianao ny azy de fahamarinana ihany ny lazainy fahamarinana ihany ny ambarany raha nananatra n'le mpaminany nanompo sampy antsoina hoe Ahaba izy fahamarinana ny nambarany tamin'io mpanjaka io ary fampitandremana mba tsy hitarika ny zanak'Israely ho amin'ny fanompo-tsampy ka hanadino an'Andriamanitra fahamarinana ihany azy ny nambarany fahamarinana foana ny nambarany fa itsy ny resaka momba fombafomba mpivavahana mihitsy fa ankehitriny de be ny fombafomba mpivavahana zay manakony sy manimbo de tena fahamarinana zay tokony toriana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary misy koa aza tena hoe tsy sa mihitsy milaza amin'ny fahamarinana zany zavatra zany de mampalahelo ry havana Jesosy de mampirisika ao amin'ny Apokalipsy 4:5 kanefa manan-javatra vitsy anoherana anao satria misy eo aminao zay mitana ny fotom-pampianaran'ny Balamo zay nampianatra amin'ny Balaka nisy fatafitionana eo alohan'ny zanak'Israely ina ny zavatra naterina tamin'ny sampy sy anao fa vetavetana ary toy izany koa misy eo aminao izay mitana ny fotom-pampianaran'ny Nikolaita zay zavatra ala koa mibeba fa ratsy zany de ho avy aminao fainga ianao ka mely ireo amin'ny sabatry mivavaka raha tsapanao ary eto am-pamarana fa nanompo sampy ianao Andriamanitra tsy mijery ny androny tsy fahalalana raha tsapanao hoe tena nandeha tany amin'ny tsy izy ny tongotrao lala ny tokony ny asianao ny tongotrao any amin'ny toerana tsy izy sady mivavaka ianao manompo sampy de hoy ny ten'Andriamanitra eto mampirisika ianao mibeba miverena amin'Andriamanitra afo izy ny fanompo-tsampy na fananganan'Andriamanitra afa-tsy izy na ny fiarovana zay ataonao any aminao mety karazana rano le izy mety karazana tapakazo zay ataonao fiarovana Andriamanitra afa reny ary io reny isory aminao reny faoka tena toky an' Jehova Andriamanitra ianao le Andriamanitra mpamorona ny tany sy ny lanitra le tia anao le mitana ny ainao sy ny fofonainao ary raha miala eto ianao de andova fiainana mandrakizay zay ny fampianarana menantsika androany lesona lehibe iny amanaraka tsika mbola jery zavatra hafa hoe zay nampianarantsika androany de hoe aza miresaka amin'ny maty aza mamadika aza mandeha any amin'ny zavatra aza milalao faty rehefa maty olona io de finosy de aleveno taovy ny fomba rehetra dia finosy de aleveno de aza kitihana intsony
fa ny baiboly de mampirisika fa raha anisan'ireo zay mikitikitika an'ireny faty reny ianao ka hoe hofonosany ty olo aty de hofonosany ty olo aty de mangatsika ny ray aman-dreny fa andao hofonosany andao anamboarana fasany andao raha manamboatra fasana moa maninona fa le olona efa maty nefa mbola anaovana fety anaovana lanonana anaovana korana ifaliana anaovana zo fombafomba rehetrarehetra reny rehetrarehetra reny de tsy araka ny tenin'Andriamanitra mety mafy aminao zany toriteny zany fa raha tena tia ny fanahinao ianao raha tena tia ny fanahinao ianao de manaiky ampanetretena de tena diso Andriamanitra bebaka manomboka zao de fantatro fa tsy mety na tsy ny manatrika ihany misy koa mantsy riabana andreo la tsy manatrika zay nge moa manatrika any am'le famadinana le any am'le fombafomba ataony zareo any fa zay mandefa ny volana eny alefana ihany misy eny io la tsy manatrika fa ny volana no alefany ihany tsy manao ihany zo ny ten'Andriamanitra fa mankasitraka ihany koa zany rehetrarehetra zany de lazay ny ten'Andriamanitra hoe tsy ara baiboly tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de ny mbola velona de karakaro tsara fa rehefa maty de efa tsy andraikitra otsony fan'Andriamanitra Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny fanahiny olona eo na io any amin'ny elo na io any amin'ny fiainana mandrakizay mety zakanao tokoa ny fahamarinana fa zay ny fahamarinana ry havana ary baiboly de milaza amin'ny sambatra zay enjehana ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra zay ny fampiarezana menantsika androany tahin'Andriamanitra ianao